Ahoana Marina Mbola Tsy Handray Andraikitra Ihany ve ny Ffkm? Nafampana ny faneho-kevitra ara-politika nanomboka ny fiandohan'ny herinandro lasa iny. Niompana tanteraka tamin'ny lalana mifehy ny fifidianana no tena niompana ny adi-hevitra sy ny faneho-kevitra mafonja io. Raha ho an'ny mpanao politika dia akaiky ny fanatanterahana io fifidianana ny vahoaka malagasy izay olona ho apetrany hitondra indray ny firenena io. Adidin'ny olo-pirenena rahateo izany ary voafaritry ny lalam-pandroenan'ny repoblika fa ny vahoaka malagasy no maso mandidy amin'ny taniny. Izany no mahatonga ilay fandraisana ny anaran'ireo olo-pirenena izay feno 12 taona miakatra manana karapanondrom-pirenena hosoratana ao anatin'ny listim-pifidianana. Izany ihany koa no mahatonga io lisitra io ho alefa eny anivon'ny fokontany. Miankina amin'ny safidim-bahoaka io arak'izany ny hoavin'ny firenena indrindra fa ny fampandrosoana ho an'ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Nanomboka ny taona 2024 iny, izany hoe taorian'ny fandraisan'ny rajoelina ny firenena nefa dia famonoana afo ireo fitokonana maro lafy sy ny krizy lalina mahazo ny firenena no tena ny bahantoerana. Niainga tamin'ny fitakiana vatsim-pianarana izany ka tonga hatrany amin'ny fitakiana karama ireo mpiasam-panjakana izay tsy voalohan'ny fanjakana. Ny politika mpanjakana rahateo toa tsy tazana mihitsy ilay nolazaina tamin'ny fampelezan-kevitra izay nataon'ny rajoelina fa efa vonona ny mpampiasa vola sy ny mpamatsy vola anatanteraka ireo tetikasa ireo ary resy lahatra amin'izany ireo mpamatsy vola ireo. Io ilay fitaka-bevava natao tamin'ny vahoaka malagasy. Mazava ho azy fa fitondrana mpandainga ny fitondrana rajoelina. Pirofo mitohoka amin'ny tendany intatitra makasika ny fandraharana izay navoaka ny departemanta amerikanina iny. Tatitra izay mampiseho ny tsy fahombiazan'ny rajoelina tanteraka. Miiba fitoesan-jato ny arikarena fahoben'i Madagasikara ankehitriny. I Madagasikara no firenena farany amin'ny laharana maneran-tany ary tsy misy intsony aorian'ny ny firenentsika amin'izao. Manjaka ihany koa ireo teratany vahiny amin'ny fakanany tany ny vahoaka madinika. Mikorosofana ny orinasam-panjakana toa ny Hermada sy ny Jirama. Raha eo amin'ny lafiny ara-politika dia misy hery samihafa no mitranga eto amin'ny firenena ankehitriny. Ny fitondrana rajoelina izay mbola mijirijiry fa mbola anampy fotoana hitondrany ny firenena ka miomana mafy amin'ny fakana io fahefana io sy hitazomana ny seza. Ny hery faharoa dia ny mpanohitra izay mitaky fifidianana madio sy mangarahara ka izay tena safidim-bahoaka no hitondra ny firenena fa tsy olona lany tamin'ny alabato toa ny rajoelina tamin'ny taona 2024 iny. Ankoatra ny fametrahan'ny rajoelina ny olony ao amin'ny seni izay amoaka voka-pifidianana vonjomaika amin'ny tanila dia isany itodian'ny mason'ny mpanohitra ihany koa ny HCC. Ny HCC no mpamoaka ny voka-pifidianana ofisialy sy ametrahana ny fitoriana saingy fantany ny rehetra fa tsy nisy fitsarana araky ny lalàna natao ny hoandrom-panjakana io nanomboka ny taona 2024 iny fa didim-pitsarana politika izay tsy tokony ho ataony velively. Isan'izany ireo andinin-dalàna mametra ireo vola hoentin'ireo pirotsaka mandritra ny fifidianana. Hoy mantsy ny fanazavana hoe Loi organique 2018-08 tany 11 mai 2018 ihany koa relative au régime général des élections et des référendums de misy article 89 ao sy article 87 zay manendrina atao hoe commission de contrôle de financement de la vie politique. Olona 10 tao anatin'izy io ary tenu izy ireo hoe tsy maintsy mamoaka rapport public kasika amin'ny financement natoko salan'ny campagne électorale tamin'ireny dia manontany anareo mpanao gazety mpanahazo rapport public tamin'ireny ve nareo mba ohatrinona ny vola lanin'ireo candidat rehetra ireo be dia be financement occulte tao anatiny fa mba nisy ny giada hoe mba nisy ny giada hoe
zay ny mampalahelo izy raha mahatonga hoe lasa zay ny momba ny lasa fa zao tsisy anakilembenana itsony ka hanao élection eto nefa le règle de jeu tsy fanarahana tsara madio tsara ary nisy nahatonga ny taon'ny HCC nanafoana le article 74 75 ajerenareo le izy le texte original avy any amin'ny parlementaire sy le texte promulguena fa be dia be mihitsy nikatsanany HCC ay ve zany ahafahany sasany maka financement occulte any velany any dia resatsena raha misy orinasa kely anankiray avy any velany manana intérêt be eto dia mifinancena campagne électorale. Santionany tamin'ny zava-doza nataon'ny HCC io voaresaka teo io. Tsara trany ny manamarika fa Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarisoa no filohan'ny HCC tamin'io fotoana io. Tsy mahagaga arak'izany raha nivokatra vonjomaika noho ny doublon avy any amin'ny Chenie ihany no navoaka ny HCC izay notariny Jean-Éric Rakotoarisoa. Mazava mantsy ny fanazavana fa manodidina ny iray tapitrisa mahery ny anarana miverimberina tao anatin'ny lisym-pifidianana. Teo ihany koa ny fanapariana karapanondro osoka mba entina mifidy sy andanina ny filoham-pirenena ankehitriny. Azadiny ihany koa anefa fa nisy ireo zaza-tsy ampy-taona akory nomena karapanondro mba hifidy nandritra ireny fotoana ireny. Nanomboka nivoaka tsikelikely ny marina fa ny filoha mary karavalomana no lany tamin'ireny fotoana ireny fa nininana odina ny vokatra mba ametrahana ny rajoelina teo amin'ny fitondrana. Hoy mantsy ny profesora James Ratsima hoe tsy miteny aho raha tsy manam-pirofo ka mba tsy boridana dia mipetra tsara. Manaraka an'izany raha misy olona nanditsaka ny lalam-pandrenana teto dia ianao Jean-Éric Rakotoarisoa ny tanako voalohany ho responsable. Mazava ny teniko teo hoe ny antony dia izay mamaky tsotra mazava fa ianao miolakolana oatra mimena rano ianao. Zavatra ny vakinay dia hoe miaro ny firenena tsy korotana ary nataonao inona ireo mpitandro firaminana rehetrarehetra eo zany atao inona? Ianao ny solotenan'ireo, ianao ny tompo mifanidina fa ny anahy dia mazava voko ereo ianao. Ary tadio fa nandositra tany an-dafy ianao, saika andositra ianao nangataka nationalité tamin'ny frantsay ianao fa tsy nahazo. Mbola veriko ihany ananao pirofo ny zavatra teneniko rehetrarehetra. Ka raha lehilahy tsy manao zipo ianao alefaso any amin'ny tribonaly ho reny zao retany eran-danitra ny raharam-pirenena malagasy. Nataonao inona ny DG ny imprimer national? Lasa nitsoaka izy. Nampanaovinao carte d'identité firy, nampanaovinao carte d'électeur firy, korotanina ohatra any amin'ny fokotany rehetrarehetra mba handaninanao. Midika izany fa tsy lany ianao. Fa ny lany teo tompoko dia filora valomanana izy ny tonga faharoa. Izy zany araka ny lalàna ny tokony hitondra ny firenena fa tsy mpangala-bato, mpanonga-panjakana sy manesoeso manitsakitsaka tapon-doha ny firenena malagasy. Mazava ny fanazavany sy ny fanontaniana napetrany teo. Betsaka ireo zavatra ny famahafao teto amin'ny firenena nandritra iny fifidianana filoham-pirenena 2024 iny mba ametrahana ny filohan-kehitriny ho eo amin'ny fitondrana. Raha nanazava momba ny fandraisana fanapahan-kevitra eo anivon'ny HCC moa inga Jean-Éric Rakotoarisoa dia nilaza fa isan'ny mitandrina ny firenena mba tsy hisy korontana ny fanapahan-kevitra izay raisin'izy ireo. Dia hoy hatrany ny profesora James Ratsima hoe aiza le lalam-pandrenana? Zavatra voalohany indrindra goavana indrindra ao anatin'ny lalam-pandrenana dia ny vahoaka amin'ny maso mandidy. Aiza zao le vahoaka? Aiza nareo mpanao gazety? Aiza reny bureau fictif be dia be teto amin'ny firenena foronina andanina ny rajoelona? Aiza reto gouverneur santoka napetraka hicontrôler ny vahoaka eran'ny Madagasikara ohatra ny tamin'ny fananjahantany? Aiza lalam-pandrenana nanendrehnao
fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka fa tsisy mitombona. 7000 PV no napetrakay. Ao anatin'ireo 7000 PV ireo sénateur valo zahay, professeur enina, juriste 5 nametraka an'ireo. Naray aza tsisy nitombona. Enao rery zany mahay mamaky teny mahay mamboatra lalàna. Milaza ianao fa tompony lalam-pandrenana, miaro ny lalam-pandrenana. Raha zany ny tena marina, zavatra hafa no hita amin'ny vahoaka. Tsy afamy miandrenao, atamin'ny mora miandrenao. Ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio ataovy hoe diffamation dia any amin'ny tribunal tsy afaka hita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy. Alahelo zany. Ka zao miandry ianao taifo. Raha tsy aivina aloha dia namoaka teny mita mandiso fanazavana izay nataony profesora James Ratsimy, ny filohan'ny HCC teo aloha, herinandro vitsilasa izay. Manoloana io dia mazava ny fitakiana sy ny fanazavana nataony profesora, fa sa ifanatrika amin'ny filohan'ny HCC eny anivo ny fitsarana ny tenany, ary mety amin'ny fisiny zany mba hivoahan'ny marina momba ny ozoka sy ny alabato ary ny fanodikodinana safidim-bahoaka izay nataony andrim-panjakana io tamin'ny taona 2022. Izan Erika Rakotoarso izay nilaza mazava fa tompony lalàna ary mitsinjo no avy ny firenena manoloana ireo fanampahan-kevitra izay raisiny, dia mipetraka ny fanontaniana hoe raha mitandrina ny firenena tsy korontana ary ny HCC, inona moa no mbola antony ilana ireo mpitandron'ny filaminana? Dia hoy ny mpahay lalàna iraisam-pirenena hoe tsy misy tsy argument juridique zany, monsieur le premier président de l'ex, disons premier président l'ex de la HCC, tsy argument juridique mihitsy zany, fa lalàna tsy maintsy ampiarina, na iny kiatra na iny kidona, ary tsy mampiatra lalàna ianao tompoko. Ary ianao ana tena manome aveu mihitsy ny pour éviter an'izany nanaovako an'izay. Ankoatra ny lalàna izay lazaiko anareo dia misy zavatra anankiroa. D'abord ny lalàna vo hitsakitsaka, faharoa zahay manana proof. Donc lalàna, donc ny lalàna vo hitsakitsaka plus preuve à l'appui, dia tsy izy hoe fa ny doublon nisy ny rehetrarehetra, dia ça donne hoe tokony hoe tsy mitombona ary tsy marina io didy mivoaka io. Annulation. Ka tokony tsy fantatra zay décision raisitsika ho raisinareo mpanao politika fa na sao dia hoe madame Arlette non tsy ihany, fa za mampiseho fotsiny amin'ny mampitsara hoe mba nahita n'io zavatra io dia hitako fa hoe tsy mety io zavatra io, tsy fantatra zay décision ho raisinareo, zay ho raisin'ny fanjakana, zay ho raisin'ny mpanao politika. marina mihitsy izay voalazan'izay. Tsy andraikitry ny HCC ny hitandrina ny firenena tsy hikorontana izany, fa ny asany dia mamoaka ny didy araky ny lalàna. Anjara ny mpitandro ny filaminana sisa no mifehy ireo olona izay miseho be mokondoha manoloana ny lalàna izay mivoaka io. Io teny nataony io dia midika mazava fa tsy lalàna intsony no niasa tao amin'ny HCC tamin'ny fotoana izay nafiloha azy tao, fa politika. Tsy mahagaga raha azo raisina fa tsy mitombona avokoa no navaliny manoloana ireo fitoriana efa amanjatony izay nipetraka manoloana ny osoka sy ny alabato izay nininana tao ka nanodinana ny safidim-bahoaka tamin'ireny fotoana ireny. Ny tena olana dia tsy vitany efa alabato sy osoka no natongavana teo amin'ny fitondrana, fa mbola gisitra maneran-tany ihany koa ny firenena rehefa izy no nitondra. Dia mbola mihevitra fa anao ny fomba mahazatra ihany, saingy efa miomana mafy ny mpanohitra ary mampiseho fa tsy misy mifankatahotra intsony eto amin'ny firenena, satria firenena iaraha-mana ny Madagasikara, fa tsy anantoko iray velively ka iloko orange hatramin'ny tribonaly. Ny mpitondra miseho fa tompon'ny fahefana sy ny hery, ny mpanohitra kosa mandrangaranga fa tsy misy mifankatahotra intsony eto, ary tsy anankintsony ny alatra izay mampahatra ny firenena sy ny vahoaka malagasy toy izao.
Raha misasaka tokoa moa izao ny fitaom-piasany, miiba 700 ny arkarena fahobe, ary disitra maneran-tany i Madagasikara. Raha mbola iampy 5 taona manaraka, aiza ho aiza ny afaran'i Madagasikara, mbola anaiky ny lainga tsara lahatra ny hatramin'ny teteza mitany ihany ve ny vahoaka, mbola iazoazo ihany koa ve ny Ffkm fa tsy handray fanapahan-kevitra. Mandry ve ny isain'ireo ray aman-dreny ireo raha toka fitondrana lany tamin'ny alabato no mbola hitondra firenena? Fa ahoana marina e! Ahoana marina e!